Anio Alahady fa 5 ny volana May taona 2024. Alahady fahaenina taona dia fankalazana ny Pâques. Varizato aron'ny sokotra isika ao amin'ny Eglizy. Evanjely masina nosoratan'i Masina Joany, nalaina tao amin'ny toko 420, andininy 720 hatramin'ny 720. Ny fanahy masina no ampatsiaro ho anareo ny zavatra nolazaiko taminareo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe raha misy tia dia tandrina ny teniko izy ka ho tiany raiko, ary akao aminy izahay ka honina ao aminy. Fa izay tsy tia kosa dia tsy mba mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Voalazako taminareo izany raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpanafaka alahelo dia ny fanahy masina izay iray ny iray amin'ny anarako no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako aminareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy mba tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no omeko anareo, aoka tsy tebiteby na atahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao no voalazako taminareo. Andeha aho nefa mbola hiverina ho aty aminareo. Raha tia ahy ianareo dia ho faly tokoa amin'izao andehanako ho any amin'ny ray izao, satria lehibe noho izao ny ray. Ary izao no milaza izany aminareo dia ny ankehitriny, mbola tsy tonga izany dia mba hino anareo rehefa tonga izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia rahaneo anao ry Kristy.